وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هون درس فنايتا إذا تلتك الله سبحانه وتعالى سنفند فصلا نتجان وارن فند بالمنافين ولملالتك محمد صلى الله عليه وسلم dia mafali nitenanainu mtafa mtikapinu islamu nalai navavi ititikia manubka ni fampitsahivana kely izay tianay mampitaina mtikapinu islam dia misteny ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallama nitodika tamin'ny sahaba anakray Abu Dharr radiyallahu anhu. Io teny dia teny feno fananarana entitsika manomana ny fiainana, entitsika miatrika ny fiainana eto ambonin'ny tany, ary manomana ihany koa ny fiainatsika rahampitso aorian'ny fitsarana zay tsy maintsy andalovan'ny tsirairay amintsika. Ka ny teny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallama: ya Aba Dharr, jaddid as-safina fa inna al-bahra amiq. Raha jerevantsika raha resina arabaky teny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia miteny jaddid as-safina. O ianao ry Aba Dharr, jaddid as-safina, avao zao izy izy ny sambo, fa inna al-bahra amiq, fa ny ranomasina izy izy dia lalina. Hitatsika fa ny ranomasina dia midadasika ary lalina dia lalina marina. Nefa kosa inona ny zavatra zay tiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ampitaina amintsika amin'ny alalan'io teny io, dia tahaka ny tehitena aminao zany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam hoe: jaddid imanak, avaoza ny fotompinoanao, avaoza ny finoana zay misy aminao. Satria fantaro ary fa araky ny voalazany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, al-iman yazid wa yanqus wa yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. Zavatra mila fantatrao dia io fotompinoana zay misy aminao io dia miakamidina, ary zany tsirarantsika matsikaritra zany amin'ny vatatenany. Ary zany manapirofo ny teniny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, ary manapirofo ihany koa fa izany mpaminany zany dia la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manana famitsika fa izany mpaminany zany dia tsy mba miteniteny zavatra arakaraka ny fieverana ny sitrapony, fa kosa dia ny zavatra zay tenenina amintsika dia fanambarana avokoa avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Izay no maha-olombelona ny olombelona dia ny fametrahana sy ny fisiany, zany hoe ny fotompinoana zay misy aminao dia tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray fa miakamidina izy. Izay no maha-olombelona anao, izay le fisiany fanadinoana zay, izay ny fisiany hoe fanaovana zavatra izay mety tsy ankatoavin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, nefa dia nomena foana zany anao fitaovana anankiray ahafahanao manadio an'izany zavatra izay tsy ekeny tsy tiany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka eto zany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam sahala ny tehiteny izy fa hoe avaoza ny imaninao, zany hoe avaoza zany ny fotompinoananao. Satria ny fotompinoana ny olona anankiray izy tsika miakamidina, miakatra izy bit-ta'a, zany hoe rehefa ianao mankatoa, manaraka, manatanteraka ny zavatra izay nolazainy Allah subhanahu wa ta'ala arakaraka ny fampianarana azo amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin'izay fotoana zay, dia hiakatra foana zany fotompinoananao io. Mifanohitra amin'izany nefa wa yanqus bil-ma'siyah, mifanohitra amin'izany ny fotompinoana zay misy aminao io dia mety midina izy amin'ny alalan'ny fahotana, amin'ny alalan'ny aratsiana izay mety nataony olona anankiray. Satria mazava ho azy fa ianao raha ohatra ka ao anatin'ny fanaovana fahotana dia tsy anana heritreritra amin'izany fahatahorana zany mihitsy ianao, fa tsy hoe raha tsy hoe angamba rehefa avy nanatanteraka n'ilay fahotana sy le zavatra zay voarara ianao
zay anao vao miverina tonga saina hoe miverina zany hoe fahatahorana an Allah subhanahu wa ta'ala. Zay mahatonga fa hoe raha ohatra ka ampitovizina zany le fotom-pinoananao tsy hoety mihitsy zany satria zavatra anakoro samihafa zavatra nataonao. Rehefa anao anatin'ny famakiana Korana fanaovana adhkar sy ny sisa dia mazava ho azy fa hiakatra foana zany ny fotom-pinoana zay misy aminao io. Fa ianao kosa rehefa anatin'ny fanaovana ratsiana tsy hiakatra zany mihitsy ny fotom-pinoananao fa tsy maintsy midina ary tsy maintsy hitataratra foana zany amin'ny tsirairay amintsika izany rehefa sendrany ka hoe midina zany ny fotom-pinoana izay misy aminazy. Ka ny fikolokoloanao zany ny fikarakaranao ny fanavoazanao an'izany fotom-pinoana misy aminao zay dia zany manomenao fandresena, zany manomenao fanavotana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ity fiainana izay feno fitsapana, feno aratsiana vokatry ny zavatra izay ataontsika zanak'olombelona ihany. Ka zay no mahatonga fa hoe ilaina zany ny manavao an'izany fotom-pinoana izany satria ahafahanao mametraka foana hoe aiza ny toerana tokony ametrahanao an'ilay inaharanao, aiza ny toerana tokony ametrahanao an'ireo zavatra zay nodidiny ilay nahary anao, ary aiza ny toerana zay tokony ametrahanao an'ireo zavatra zay norarany ilay naharanao. Izany rehetrarehetra zany raha mipetraka amin'ny olona anankiray dia mazava ho azy fa dia ahita amaminy zany hoe ahoana moa fananan'ny olona anankiray fotom-pinoana izany. Satria ny finoana dia mila mipetraka tsara fa hoe mila ekenao resy lahatra anao fa hoe tsy misy fanakambanana velively an Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy ny fotom-pinoana zay misy aminao. Izay no mahatonga antsika mamaritra fa hoe rehefa antsika miteny hoe la ilaha illallah dia mila afaritra, mila zany mila voarafitra tsara ary mila famaritana tsara fa hoe eto dia tsy vitan'ny filazanao fotsiny fa hoe tsy misy tompo ankoatran'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria fantaro fa ireo mpikomy tamin'ny fotoanandro ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafantatra tsara izy ireo an'izany fametrahana Allah tokana izany. Fa tsika zany mila mametraka foana fa hoe tsy misy tompo zany hoe mendrika tompoina ampamarinana marina afa-tsy Allah subhanahu wa ta'ala irery ihany. Fantarany koa ny mpino Islam fa ny fananana fotom-pinoana dia anisan'ny fototra ny fahasoavana sy ireo zavatra tsara. Zany hoe ny olona manana finoana zany na dia eo aza ny fitsapana sy ny tepitepy sy ny fahasahiranana fa zay fananana finoana zay manampy anazy. Zay fananana finoana zay dia manamafy sy mankahirana azy hatranatrany. Izay no mahatonga fa hoe anisan'ny fototra amin'ireo fototra fahasoavana sy ny hasarana zany ny fanananao fotom-pinoana marina sy madio. Tsy vitan'izany fa lasa sakana ary manakana ireo zavatra zay ratsy rehetra koa zany ny fanananao fotom-pinoana izany. Ary tsy vitan'izany fa azo lazaintsika koa fa hoe ny fotom-pinoana dia karazana hery sy tanjaka anankiray huwa tadfa'una ila al-amal as-salih. Zany hoe tahaka ny hery anankiray izay mampirisika anao hatranatrany zany anatanteraka ny asa tsara sy mendrika izay mazava ho azy fa ekeny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary zany ihany koa fananao fotom-pinoana marina zany ihany koa no lasa mametraka anao fa hoe tsatra avatrananao amin'ireo zavatra izay norarananao ary manatanteraka anao ireo zavatra zay nirananao ho tanterana. Ka ny teny ny mpaminanety le mandeha amin'ny Abu Dharr radiyallahu anhu dia makasika ny fotom-pinoana anankiray rehefa miteny izy hoe ya Aba Dharr jadid as-safina fa inna al-bahra amid, dia izany tetenanao jadid imanak, avoza zany ny fotom-pinoana izay misy aminao. Satria raha jerentsika zany ny olombelona rehetrarehetra zany samy ao anatin'ny fahaverezana daholo fa zay fananana fotom-pinoana sy finoanana Allah zay no lasa manavitra ny tsirairay amintsika. Ahoana moa nahafahantsika manaporofo an'izay hoporofontsika zay amin'ny surat al-Asr jereo fa Allah subhanahu wa ta'ala zany mifanta iza amin'ny fotoana izay fifantana Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fotoana zay mametraka amintsika fa hoe zava-dehibe tokoa zany fotoana izany satria Allah tsy mba hifanta mihitsy amin'ny zavatra tsy misy dikany. Allah subhanahu wa ta'ala tsy mba hifanta amin'ny zavatra tsy misy antony ary Allah subhanahu wa ta'ala tsy mba hifanta mihitsy amin'ny zavatra izay hoe tsy misy ny lanjany. Ka rehefa Allah subhanahu wa ta'ala zany miteny amintsika wal asr inna al-insana lafi khusr,
Enzana Allah subhanahu wa ta'ala miteny fa hoe ny olombelona rehetrarehetra zany ao anatiny fahaverezana avokoa. Nefa izany fahaverezana zany misy ihany ireo andiam-bahoaka izay hoe tsy tafiditra ao anatin'izany fahaverezana zany noho ny antony inona? Noho ny antony fananan'izy ireo fotom-pinoana marina, noho ny antony fanaran'izy ireo Allah subhanahu wa ta'ala sy lahirany. Satria miteny izy illa alladhina amanu wa amilu salihat. Entana izy miteny fa hoe ireo olona zay tsy ho latsaka ao anatin'izany fahaverezana zany dia ireo olona zay mino, zany hoe mino Allah subhanahu wa ta'ala tanteraka zany, mino ny fisian'i Allah subhanahu wa ta'ala, mino ny lahatra avy amin'ny Allah, mino ireo boky zay nampidinin'i Allah subhanahu wa ta'ala, mino ireo anjely, mino ireo iraka rehetrarehetra zay nalefan'i Allah, mino ihany koa izy ny zavatra rehetrarehetra zay nolazainy Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Qur'ana sy ireo fanazavana izay nentiny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Ireo olona ireo zany dia voavitra ao anatin'izany fahaverezana zany. Satria izy miteny illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ireo zay nino ary tsy vitan'ny nino izy ireo fa mbola nanatanteraka ihany koa ireo karazana asa soa, asa tsara sy mendrika maro izay ankatoavin'i Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy vitan'izany satria ny finoana al-Islam dia mametraka amintsika fa ny zavatra zay mahasoanao, ny zavatra zay nahitanao fahasambarana dia tsy maintsy ampitainao amin'ny hafa. Eny fahasambarana sy fiadanana tokoa ny olona anankiray ao anatin'izany finoana al-Islam izany. Satria dia na dia ao anatin'ny fahasahiranana sy tebotebo izy araka ny lazaintsika teo dia ny finoana dia tsy avelany ary io no mitarika azy sy ho lasa fahazavana ho azy. Ka ny anton'izany mbola tohizana Allah subhanahu wa ta'ala foana le andeha teny masina hoe watawasaw bilhaq. Tsy vitan'ireo mino ary manatanteraka asa tsara fa mbola mifananatra ihany koa amin'ny zavatra marina. Watawasaw bilhaq. Rehefa ianao mahita zavatra tsy marina, rehefa ianao mahita lainga zavatra tsy mari-potitra ataony hafa, aoka ianao ananatra azy, anaro izy amizay tsy fahamarinana zay, amizay zavatra tsy mari-potitra zay, anaro izy. Satria izany dia marika ny fananan'ny olona anankiray finoana, zany hoe ny fananaranao ny hafa ao anatin'ny fahamarinana. Watawasaw bis-sabr. Ary tsy vitan'izany fa ny olona pino ihany koa dia mbola mifananatra ihany koa ao anatin'izany hoe fananana faharetana. Izay no natonga zany teny fa hoe ny pino na dia ao anatin'ny fitsapana maro isan-karazany izy, na dia ao anatin'ny sedra isan-karazany izy, na dia ao anatin'ny fahasahiranana sy tebotebo isan-karazany izy sy olana maro isan-karazany dia mametraka foana izy zay hoe faharetana zay. Satria fantany fa Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nahary azy ary nampisy azy amin'ity fiainana ambony tany ity dia tsy maintsy hosedraina Allah subhanahu wa ta'ala izy amin'izany fotom-pinoana misy aminy izany sy amin'ny finoana izay misy aminy. Allah subhanahu wa ta'ala mbola miteny amintsika amin'ny surat al-An'am manao hoe wa likulli darajatun mimma amilu. Ary eto dia mipetraka tsara mihitsy ny fahamarinana misy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, mipetraka tsara fa tsy mba mitongilana Allah subhanahu wa ta'ala fitsarana na amin'ny fanomezana valisoa amin'ny ezaka zay ataony tsirairay. Satria wa likulli darajatun mimma amilu, ny tsirairay zany dia wapekarina Allah subhanahu wa ta'ala ny voninainy arakaraka ny asa izay nataony. Zany hoe zay zany mahatonga anao mahita fa hoe ny olona anankiray sampino nefa na ny toerana na ny voninahitra na ny zavatra zay atao tsy mitovy, satria io zany miankina amin'ny asa izay nataonao ihany. Ary eto Allah subhanahu wa ta'ala iteny aminao amizay soadenao iteny fa hoe fa nahoana moa sampino ihany nefa misy ny tsy mampitovy anay. Allah subhanahu wa ta'ala miteny hoe wama rabbuka bighafilin amma ya'malun, wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala fantara fa zay zavatra manitikitika ny sainao zay hoe fa ahoana moa izahay sampino islama nefa tsy mitovy ny anjara-pivelomanay ohatra, tsy mitovy ny fari-piainanay ohatra. Fantara fa na mety iteny ianao sampino islam nefa ny anankiray manatanteraka mankatoa, ny anankiray nefa
tsy zarizary sy manao arakaraka ny sitraponya nefa samy hoe pino islam. Allah eto mamalanao hoe wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala aza everinao mihitsy fa hoe adinony na tsy hitany ny asa izay tanteran'izy ireo. Aza eritreretinao mihitsy fa tsy hitany Allah, tsy fantany Allah subhanahu wa ta'ala ny zavatra zay ataon'izy ireo fa fantany Allah subhanahu wa ta'ala tsara ny zavatra na ny asa izay ataon'izy ireo. Ka أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.